Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy mamirapiratra mivoanany ho amintsika tsiraray mpanaraka ny pejy. Tsika zao raha mamaky ny Genesis fiandohana dia mahita ohatran'izao hoe tamin'ny andro voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina no tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Dia mitohy hatrany ny fitantarana araka ny Genesis fiandohana. Dia misy fanontaniana namantsika anankiray hoe iza izany ny vavolombelona nanatry maso? Fa tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Iza ny témoin fa ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Iza ny témoin hozy izy fa ny aizina no tambony lalina. Iza ny témoin sy ny sisa rehetra hatraty amin'ny andro fahaenina izay vao noforonina ny olombelona tamin'ny alalan'ny fofotany nasiana fofonaina. Iza ny témoin tao anatin'izany contexte rehetrarehetra izany, satria tany am-piandohana mbola tsy nisy olona tao amin'ny sahany tena. Amaly an'izay question de réflexion izay isika. Baiboly ihany no amalitsika azy. Alohan'ny hidirantsika amin'ny toko sy andinina atao amin'ny Baiboly dia misy fanazavana kely tiako zaraina amintsika hoe ny olobe tsara laza ny finoana rehetra tany aloha tany, ny patriarka, dia mbola nanana ny antsoina hoe vatana teofanika, corps teofanika. Le hoe vatana teofanika dia mbola voatahiry lay rasy adamika fifandraisana tamin'Andriamanitra. Tao anatin'izay dia manana fahafahana sy privilège, zay no antsoko azy ao anatin'ny intimité lalina sy profonde miresaka amin'Andriamanitra ny patriarka. Zay ilay vatana teofanika, mandre feo an'Andriamanitra, miantso amin'ny sahany eten'Andriamanitra dia mandre mivantana i Adama sy Eva. Mitoetra eo anday i Abrahama dia mamaly Andriamanitra, misy anjely présent, ainsi de suite hatraty amin'ny Mosesy sy ny patriarka isan-karazany. Satria ny anton'izay dia lay fofinaina mahavelona tao amin'ny sahany etena niala tsikelikely tamin'ny tenantsika, mbola nanapaka sy namela hery tao amin'ny vatantsika olombelona, ary zany nahatonga ny olona olobe tany aloha tany ela velona, fa tsy 70 taona na 80 taona tahaka ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Zay ilay antsoina hoe vatana teofanika. Izao anefa raha mamaky Baiboly isika dia be da be ny toko sy andininy eo amin'ny Baiboly maniraka manome ordre any Mosesy ny akatsika ohatra eto hoe soraty izao zavatra ambarako anao izao. Ary raha maka ohatra zao isika ny Deutéronomie toko faraika amin'ny 3:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: ary rehefa voasoratry Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàna ity. Voasoratry Mosesy avokoa, zany hoe tsy nisy latsaka. Dia miverina amin'ny fanazavana amin'izay isika hoe iza izany no nanoratra, iza no témoin fa tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Dia mazava ho azy fa Andriamanitra no ny s'adresse tamin'ny Mosesy hoe soraty
tamin'ny voalohany Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Tamin'ny andro faharoa dia izao, tamin'ny andro fahatelo dia izao satria ilay vatana teo afanika dia mbola nandresy nandray ny feo an'Andriamanitra. Dia tamin'ny alalan'izay fandrenesana ny feo an'Andriamanitra amin'ny vatana izay misy Andriamanitra manao témoignage sy miteny mivantana amin'ny patriarka Moïse no akatsika ohatra eto mampita ny témoignage Torah oral lasa tonga Torah écrite. Genèse fiandohana, Théotonomie resaka Torah tsika, Exodus Leviticus, Nomery reo anaky dimy reo. Io lay ambara ato amin'ny Théotonomie toko faha 1:30 4:20 no vakitsika teo hoe voasoratry Mosesy teo amin'ny boky avokoa ny tenin'ity lalàna ity. Zay no mahatonga ny judaisme mifototra betsaka sy miorina betsaka amin'ny bokin'ny Torah ary antsoina mihitsy hoe boky fototra. Ny kristianina ihany koa dia manaky an'izany, ny silamo ihany koa, satria resy lahatra tanteraka miaika ary manaiky an'izay hoe ny vatana teo afanika dia nanana fifandraisana ary nandray ny témoignage, zany hoe Andriamanitra mihitsy no témoin, mitémoigner, monsieur témoigner tamin'ny patriarka Moïse, s'adresser personnellement tamin'ny Moïse ny teny hoe soraty tsy nisy latsaka, voasoratra avokoa. Voavaly ny fanontaniana hoe iza no témoin ny tao amin'ny bokin'ny Genesis andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra sy ny sisa rehetra. Mirary soanao tianao Jesosy Kristy, fanamariana kely fotsiny hoe azavaina ihany izay tokony ho azavaina, fa ny olona moa ninona fanazavantsika rehefa tsy ino izay izy dia tsy ino mihitsy izy satria izay nefa safidiny misafidy izy ny tsy ino dikan'izay dia hoe misafidy izy ny ho very. Dia izay ilay ambaran'ny filazantsara hoe raha miafina amin'ny filazantsaranay dia miafina amin'izay rehetra ho very izany. Amin'ny manaraka indray, makasitraka.